Alleloia, alleloia. Dia miarabantsika indray ry mpianaovatra satria nyity fotoana mahafinaritra irahantsika ao anatin'ny fandarina baiboly teny velona vokariny MCTV sy ny révérend Dimy Andreasson. Afatra anorona ny finoana ao anitsy zay diso ampatanjaka anao ahafahanao miatrika amin'ny fiainana ao anatin'ny miantoka fa ho mpandresy ianao. Vavaka tomboka ray eo tsara mpanao tsara matoko sy marina mamanga ny tsiray amin'ny alalan'ity teny tianao dia mampiona aminy amin'ny zavatra sitraka ao apita amindray misy matoky izany zay misaotra anao fanahy masina manamarina ny teny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zasy ianao tokantrano iteny hoe amen. Wow, tsara mpanao tsara ny tompo ao anatin'ny fiandohanitsika. Tenin'Andriamanitra ny teny fa izy ny fiandohana alfa dia izy koa no fiafarana omega. Maninona Andriamanitra ny teny izay satria tiany ho fantatry ny olona ary tiany ho fantatry ny olona nanova ny fanekena fa tamin'ny nanomboany nanao fanekena tamin'ny tompo dia homba azy ny tompo ary mandra-pikipo masina na hoe mandra-piakarana any amin'ilay toerana zay nomany ny tompo azy dia momba azy ihany koa ny tompo. Ao nelanelany ao misy famolavolana, misy adina indray fa io ady io amin'ny finoana dia mandresy ianao satria ny tenin'Andriamanitra rehetra dia manomana antsika amin'ny fampandresena izany. Misy ady amin'ny fiainana fa zasy ianao tsy olona ordinaire tahaka ny olona rehetra fa zasy ianao olona exceptionnel nanaovan'Andriamanitra fanekena na tsy no manoka ny zasy ianao tao anatin'ny maro hoy izy hoe niondroko malala ny feo dia namaly ny antso ny zasy ianao tompo tia dia oka fa tsy nitiako fa nitianao tsy ny lalako fa ny lalanao tsy mifevitra fa mifevitra ao dia hoy ny tompo hoe mpanompo matoky dia hoy izy ombanao mandrakariva mandra-patapitra zao tontolo zao matitoko fa 8 andininy 20 izy ny teny zay. Maninona Andriamanitra no omba asy ianao mandra-patapitra zao toy zao satria tsy te amela rery asy ianao manoloa ny ty fiainana izy satria fanta fa misy ady ny fiainana. Dia ao amin'ny Romanina 9:7 toy izy hoe ary raha omba anareo tsisy atohatra anareo. Wow, rehefa vita fanekena amin'ny tompo ianao ka manana antoko ao anatinao hoe zanak'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra zany miaraka aminao dia manoloana ny zavatra sarotra, manoloana ny zavatra manahirana, manoloana ny zavatra mampametraka barangy hoe fa nahoana loatra re fa maninona navelan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainako izao. Vaovao mafaly omba anareo mandrakariva aho izy ary ny fanomban'Andriamanitra anao dia fa antoka sady fa ny fiainanao dia ho fiainam-pandresena, fiainam-panavahana fa ahoana ozy izy. Romanina 9:3 ary raha ombanao tsy misy matohatra anao nininona ady nininona etraketraka ilay raika alahy nininona fihevitra afafiny atondriny atsika dia io Isaia 4:17 ahoana hoe ny tenin'Andriamanitra ary ny fiadiny fahavalo rehetra tondriny anareo na vava amin'ny teny ratsy manozona anareo dia tsisy ambinina na ho tanteraka ireny dia nitoizina zany ny lova marina ao amin'i Jehovah. Wow, lovako lovanao ao amin'ny tompo rehefa nanolo tena ho azy tsika ka tonga fanjakan'Andriamanitra tsika tonga fitoeran'Andriamanitra aloha avy zay ho avy. Nisy fotoana Jesosy rehefa avy mivavaka teny tendrombohitra dia nisaka ilay sambo kely mitondra ny mpianany dia nikika ny antso teo i Jesosy ny antson'ny Petera, ny antson'ny Jona, ny antson'ny Jakoba fa tsisy nandefa fa lasa lavitra loatra ilay sambo kely. Dia inona no nataon'i Jesosy? Nandeha teo ambonin'ny rano izy. Wow, mba fantatrao fa tahaka ny fiainan'i Jesosy teto tany zay koa ny tokony fiainako sy fiainanao miaraka aminy eto amin'izao fiainana zao. Ahoana ozy izy? Ao amin'ny epistiliny Jaona voalohany 4:17 fa tahaka azy teto amin'izao fiainana zao dia tahaka azy koa tsika miaraka aminy eto amin'ity fiainana ty. Fanontaniana fotsiny hoe miaraka aminy ve sa tsy miaraka aminy fa raha tsy miaraka aminy kosa aloha ianao tonga dia milentika ianao ay hoe
nisy fotoana tamin'ny fotoany mihitsy rehefa tonga teo kaiky ny sambo izy de raiky tahotra mpianatra de nisy raiky tamin'izy eo no teny hoe tompoko raha ianao hoe atsoeny aminao a de ho Jesosy avitianao ary ry Petera satria fantatry ny tompo ny feon'ny Petera taka ny fantatry ny tompoko ny feonao zao raha miantso azy ianao raha miresaka aminy any to de fantany hoe ianao io miresaka io de ho Jesosy mankanisa ty amiko ianao ry Petera de ny baiboly ny teny nandeha teo ambony rano Petera ary rehefa nanatona an Jesosy Petera de gaga izy fa niazona azy tokoa le rano tao anatin'izay a de nisy rivotra mitsoka de nisy onja nanonja de nisy pitipitikorana ohatran'ny latsaka de ho ny baiboly hoe taitra Petera tao anatin'izay de tsy nifantoka an Jesosy fa mifantoka ny zava-misy indray rehefa mifantoka zavatra hafa koatran'ny tompo ianao amin'ity fiainana ty de milentika ianao fa rehefa mitompo mibanjinao anatin'ny adinao a de mandresy ianao ka na ny rano ary na ny impossible tonga possible daholo tonga tateraka tonga totosa ao amin'ny fiainanao tsy fantatro inona zavatra ilainao androany fa ny zavatra fantatro a tsy kisendrasendra ianao malohany ty oronatsara ty fa la mamatipaika avy amin'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mampitany aminao ny fahasoavany ivavaka tompoko dada malalo misaotranao nafanay natateraka ty fotoany ty saotranao tamin'ny teninao nampiakatra amin'ny finoan'ny olona manaraka ty fandarany ty nininona ilainy nininona indraindray amin'ny mahalehilan'Andriamanitra nansosoranao de mamotsitra ny teny mpanafahana teny baolona teny mpandresena sitrana marary afaka mpifatrotra voatany asa mandraraha voatany ankonana voatany fianarany ankizy manjavona ny trosa tononoko isy famatsiana tsy mazatra tonga ao amin'ny tokantranony tsiraray ary isy fahitatsitraka mihoatra lavitra mihoatra nihitatra amin'izay a tonga ao amin'ny fiainany tsiray manoloana n'Andriamanitra manoloana ny mpiarahamonina manoloana mpiara-miasa raisy mikasika Andriamanitra manoatra amin'ny mpandresy fe mivonahitra tompoko santay ny tompo daholo a mandresy